Aoka hivavaka isika rehetra. Dia mananatra feonay iderany anaranao masina indray izay ry Tompo Andriamanitra eo amin'izao fotoana lehibe sady maminay nomenao anay izany indray. Manakambara aminay indray ianao amin'ity fotoana anio ity, dia sokafy ary ny masom-panahinay, ahitanay ny zava-magaga eo amin'ny asanao, ary mamindraha fo aminay noho ny fahotana izay nataonay ry Jesosy. Amin'ny anaranao no navazavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala, ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra ho toriana amin'izao alahady 17 manaraka ny Trinité izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsaran'ny Lioka. Lioka 10:5 hatramin'ny 7:30. Lioka 10:5 hatramin'ny 7:30. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy mpahay-lalàna anankiray nitsangana ka naka fanahin'i Jesosy nana hoe, mpampianatra, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary Jesosy taminy, inona no voasoratra amin'ny lalàna? Manahoana ny famakianao azy? Ary izy namalaka nana hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ary Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, izary ny namako. Ary Jesosy namalaka nanao hoe, misy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azony jolahy, dia nendany ny lambany sady nokapohiny izy, dia nilaozany rehefa saika maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary nahitany raha lehilahy izy, dia nandalo azy. Toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo, dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary no nahita azy dia nonena. Dia nanantony izy ka nofeheziny ny feriny, sady nasiany diloilo sy divay, dia nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any an-trambahiny dia nitsaboany. Ary noho ny ampitsin'iny dia nakadena reroa izy ka nomeny tompon'ny tranom-bahiny, sady nanao taminy hoe, tsaboy izy, ary na ohatrinona ny laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telany no ataonao ho naman'ilay azony jolahy? Ary hoy izy, ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Mba lazao kely hoe ry sekolady malala ny didy 5. Be dehibe ny mahay. Ary ny heviny kosa? Io fa manomboka vitsivitsy ny mahay. Ya, ho an'ny kilasy B miakatra amin'ny sekolady dia tokony mahay an'izany tsenjery tsara mihitsy. Dia izao, ireny lesona antsika ireny dia tena ilaina be ireny. Matetika rehefa mianatra confirmation na mianatra fianarana hafa any ambonimbony any, ny olona dia hita mihitsy hoe sahirana, tonga dia hita be hoe retsy ilay tsy nianatra sekolady, retsy ilay nianatra tsara, satria nahoana ilay nianatra sekolady tonga dia maharaka tsara ny zavatra ianarana any amin'ireny fianarana ireny, na resaka dekona zany, na resaka mpiandrina, na resaka sekoly biblika, tonga dia hita foana hoe reny dia sekolalady ireny. Ka mila hay tsara tsenjery ireny didy ireny sy ireny heviny ireny. Zao kosa nefa tsy vitany hoe hitsenjery fotsiny koa, fa mila ampiarina eo amin'ny fiainana. Ataona tsara hoe ampiarina eo amin'ny fiainana, zay mihitsy. Fa tsy vitany hoe hitsenjery fotsiny. Raha nanantona manko ity mpahay lalàna ity, zany hoe tena mahay lalàna mihitsy izy, nanantona an'i Jesosy, dia nadiny Jesosy izy hoe inona no voasoratra amin'ny lalàna, dia hainy tsara hoe reto ilay lalàna. Fa rehefa tena nijerenana dia tsy hainy akory mampiatra azy, matoa izy nanontany hoe iza ary ny namako. Tsy fantany akory hoe iza ilay namana tokony ampiarana ny lalàna iny, ary na dia rehefa ampiarana io lalàna io aza tsy hainy akoriny. Misy tantara izay nomeny Jesosy eto.
tsika tsara io tantarany Samaritana tsara fanahy io. Nidina lehilahy anankiray de nitafia ny jolahy izy ny an-tany lasa avokoa ny nananany rehetrarehetra, de nitsingatitra teo amin'ny lalana teo izy, nandalo ary ty mpisorona anankiray, zany le mpitondra fivavahana ohatra ny amin'ny Ramose vaninandrotsika zao de ny pastora, de nanataony nanino nandalo fotsiny nijerijereny fotsiny, nefa hita hoe olona mampalahelo mijaly io. Nandalo ndray ny levita, zany hoe nitaranak'ireo mpitondra ao am-piangonana nareo manana andraikitra ao am-piangonana tahaka ny diakona, ny mpampianatra sekoly alahady, ny katekista, ny mpianatra, de ina koa nataony nandalo. Fa nandalo kosa ity Samaritana iray, de io ny antra azy. Ny atao hoe Samaritana de poniny Samaria. I Samaria io dia tanàna anankiray tao Palestina, izay nisy jiosy sy olona tsy jiosy mifangaro. Zany hoe mifangaro ny fombany, mifangaro ny fomba fivavahana, de tsy tian'le jiosy tena jiosy mihitsy izy ireo satria nahoana tsy tena jiosy tahaka aminazy. Raha amin'ny fiainantsika amin'izao zany de raha ohatra hoe olona am-piangonana de le olona malotoloto, le olona tsy de mahay mihira, le olona tsy de tsara akanjo, reny zany. De reny matetika ahilika ireny, tena tsy tiany jiosy mihitsy ny Samaritana satria tsy manaraka ny tena fomba fivavahana napetraka ny razana. De izao io Samaritana io mihitsy no niantra an'le olona teto, le mpisorana sy levita, le olona mpitondra fivavahana tsy tsy nataony, fa le Samaritana kosa le ahilikilika ny jiosy, io mihitsy no niantra, io no naka an'le olona, io no nitondra an'le olona tany amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ary mbola zao ary sady tsy vitany hoe nalainy no nitsabony, fa zay na ohatrinona ny laninao dia onerako rehefa miverina. Zay le fampiarana ny lalàna tadiavina amintsika reseko lady malala. Tsy vitany hoe aitsenjery fotsiny le izy, fa tena ampiarana. Ary izay no tadiavina amintsika. Andehana ianao ka manaova toy izany koa izy Jesosy eto. De nao koa isika reseko lady malala, tsy atao tsenjery fotsiny fahaizana an'ireny lesona sekoladitsika ireny, andeha asika asehotsika koa hoe tena ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika izany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavana Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao vao mandraka izay. Amen. Ivavaka isika. Dia mbola misaotra anao indray izay ry Tompo Andriamanitra io noho izany teny nomenao anay izany. Ampianaro izay sekoly alahady sy aitsenjery fotsiny lesona izay omenanay, fa tena ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay izany, ka tena anome voninahitra anao anie izahay amin'izany fahaizanay ny soratra masina izay ampianarinao anay izany. Ampianarinao no nambana zavavaka izany. Amen. Lahadi zamni sajana nungi fiyata yabana nitantana nami madini jao tanatini zefutona Eliza Fide
fidina fiderana anambarany asanao irasa sarazana omajakisa Réunissons-nous dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as encore donné aujourd'hui ce merveilleux moment afin que nous écoutions ta parole et nous t'en rendons grâce. Nous demandons également le Saint-Esprit afin qu'il nous illumine dans notre voie. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce 13e dimanche après la Trinité, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Comment quand tu la lis ?» L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, ils lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le bâtir et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, s'avança, vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain qui voyageait par là arrivait près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit, « Celui qui a été bon avec lui. » Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Amen. Je vais vous interroger une petite leçon de l'école du dimanche. Quel est le 5e commandement? Le 5e commandement. Ah, beaucoup le savent. Et quelle est sa signification? Oula, le nombre diminue là, hein? Attention. Les leçons dans l'école du dimanche, il faut toujours les retenir, hein, par cœur. Parce que, je peux vous en témoigner que les gens qui n'ont pas été bien assidus dans l'école du dimanche ont des problèmes lorsqu'ils vont faire leur confession de foi, leur confirmation, ils veulent devenir bergers ou avoir d'autres responsabilités dans l'église. Ceux qui ont été dans l'école du dimanche sont toujours différents de ceux qui n'ont pas été. Alors,
apprenez bien vos leçons. Mais il ne suffit pas de les apprendre également. Il faut également les mettre en pratique. Quoi donc? Les mettre en pratique, exactement. Ce n'est pas assez de connaître l'écriture sainte par cœur. Il faut savoir les appliquer dans la vie quotidienne. C'est très bien de les retenir par cœur, mais il faut savoir les appliquer. Un maître de la loi, un maître, c'est pas un amateur, il connaît très bien la loi, a demandé à Jésus ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Alors on voit bien qu'il connaissait la loi, mais il ne savait même pas comment l'utiliser, comment pratiquer cette loi. Alors Jésus lui a donné un exemple. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, les brigands l'ont attaqué, l'ont dépouillé de ce qu'ils l'ont bâti, l'ont volé tout ce qu'il avait, il l'a laissé presque mort sur la route. Alors un prêtre est passé. Un prêtre, ça équivaut à un pasteur dans notre vie actuelle. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste passé, il a tout simplement regardé l'homme qui était en détresse et il est passé. Et pourtant un pasteur connaît très bien la Bible. De même, un lévite est passé. Un lévite, ça équivaut à ceux qui ont d'autres responsabilités dans l'église. Les enseignants à l'école du dimanche, les bergers, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé de l'autre côté également et s'éloigna. Qu'est-ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant? Que ceux qui connaissent la loi ne la mettent même pas en pratique. Alors passa un Samaritain. C'est quoi un Samaritain? C'est un habitant de la Samarie. Samarie, c'est une ville de la Palestine. Alors les habitants de la Samarie, il y avait des juifs et des non-juifs qui étaient mélangés et leur façon de prier, leurs coutumes et tout était en mélangé. Ils n'étaient pas comme les juifs. Alors les juifs les détestaient. Ils ne voulaient pas avoir de relation avec les Samaritains car les Samaritains avaient de mauvaises coutumes, d'après eux. Et pourtant, c'est ce Samaritain que les Juifs détestaient qui a mis en pratique les commandements de Dieu. C'est lui qui a sauvé cet homme-là et l'a apporté dans un auberge. Et en plus encore, c'est lui qui a payé tous les dommages dont on en avait besoin pour souhaiter cet homme-là. Voilà comment on met en pratique la loi de Dieu. Il ne suffit pas de les mettre, de les connaître par cœur, mais il suffit de le montrer. Et même, regardez bien, le Samaritain a été bon avec ceux qui le détestaient, pas avec ses amis, mais un juif qui le détestait, il l'a sauvé. Alors Jésus nous dit aujourd'hui, va, fais de même. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Unissons-nous dans la prière. Te remercions Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à être miséricordieux et bon avec nos amis et même avec nos ennemis. Que ton Saint-Esprit nous donne la force pour avoir cette mentalité. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.